Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Tahaka ireo lalao hafa rehetra dia manana ny lalàna mifehy azy ireo mpilalao baolina kitra rehefa milalao baolina. Tsy mba enjehina mantsy ireo olona izay tsy mihazona baolina, fa ny olona mitondra ny baolina ka mety hanome izany ho an'ny namany hafa ihany no enjehina n'aiza lehany, na dia samy milalao eo ihany aza. Izay manana baolina ihany no tafihina. Eny ry mpiaino an-tsaina, toy izany ihany koa ny fiainantsika eto amin'ity tany-piadiana ity. Tsy mahafaly ny fahavalontsika mihitsy ny fitondrana ny baolina ho amin'ny fandresena, fa tsy maintsy enjehina isika. Raha toa ka mahatsiaro voaenjika ary ianao, voalatsa, fosafosaina, voaendrikendrika, voatositosika, ialonana sy ny sisa, dia tsaroa fa eny amintsika izay ilay baolina. Noho izany, aza manaiky varian'ireo olona sasany amin'ny zavatra tsy misy dikany ka hatonga anao hamotsitra ny baolina indray, kanefa mbola tsy tonga eny amin'ny tanjona izay nikendrenao akory ianao. Aza mijanona mihitsy, manana faharetana amin'ny zavatra rehetra. Mifantoha amin'ilay tanjonao ambony indrindra, sao ho lava eo am-potitra ny fandresena ianao. Marina fa mety misy fotoana tsy hahafatin'ny baolina, saingy toy izo hatrany ny lalao. Aza manaiky ho resin'ireo karaza-tsakana eo amin'ny kianja, fa tratraro ny tanjona hibatana ny amboara. Ataovy araka ny fahendrena sy ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpanazatra mahay avokoa ny zavatra rehetra. Raha mahatoky an'Andriamanitra ianao amin'ny fanatraranao ny tanjona izay napetraka ao niaraka taminy, dia ho tratranao izany tanjona izany, andresy ianao, matoky azy. Amafisina ny tsy ambaratelo, raiso avokoa ny fedian'Andriamanitra mba hazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo mifaharary ka sikiany fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiny rary no fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavonona ny-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ao ampinga izay azonareo hamono ny zanatspika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Filipianina 4:9-10 ka hatramin'ny 7:10. Amen. Hatriana ity milama iratrany izay vo mandrisy, mila mitsoro fonona sisa tsy vorebireby ny fanahy. Maro anefa ireo fakapana mitady hanimba sy hamatra, meo ai mihery tompo ovonjeo, mifonao mitalao sy mitoreo. Milalakombana feno fandrika ampaherezo tompo maharitra, iori
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Mitody hatrany amparany izay no tanjona na ino kidona ty tsy janona arovy ao tsy anjira tsy osolafaka amitananao mpamonjy sy mpanafaka maro anefa ireo fakapana mitady hanimba sy amatotra omeo ainy hery tompo ovonjeo mifonao mitalao sy mitoreo ilalakombana feno fandrika ampaherezo tompo maharitra iorina tsara kanompoana olisan'ireo mpanomponao irikofo no sakaizana atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna ny fiainako sy ny lalàna arabaina amin'ny fofany fifaliana ianao manaraka amin'ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo irariana indrindra mba andraisanao soa ny fanarahanao izao fandaharana tsara ho fantatra izao zoanitra sy rila no manatotosan'ny fandaharana manasanao ary ankafy mana fotoana mihitsy le zanaka ao ry Terezia maimaika ohatran'ny bokanambady manala baraka mihitsy nendrabeza kosa mba disodiso kely ohatran'ny olona rehetra re izy fa enaoko ory Terezia zava-dehibe eo amin'ny fiainana ane zany soram-panambadiany zany ko anadiny daty ahoana indray raha matotia ka no hevery no efa daty ny tamin'ny alakamisy ho avy zao ny androany enao kosa maro ane zavatra karakarainy zay angeno efa nitenenako hoe maika tsy faingeny zao ny olona fotsiny no nitsajirika tany amin'ny komina am'izay ty zanakao mbola be toika ihany nefa isanto vadiny ary tsy tonga teo akoriny mbola lazaina fa ho avy eo izy maminatra mihitsika dina mariny nendrabeza koa ze fifandosoana daty ve amenatra enao ty idry zany ve amenatra no le videadeaka ao eraky ny komina marina raha tsy saika ny sitrika mihitsy
lazaina etsy lazaina ery anambady ny zanako hoe anambady ny zanako hoe amin'izay na olona tsy fantatra ery ary resahana an'izany zany ny tena mahamenatra rabeza taiza koa nisy an'izany teo e ireny nataonao reniko inona indray aza mba mampitombo resaka ary terizy a hita fizaniko ngamba amin'ny heriny ah tsy ho any amin'ny komina ntsony ah sady efa haiko tsara ny fizotran'ny fisoratam-panambadiana aleo andrasako any amin'ny toerana hanaovana ny lanonana avy hatrany nareo ka inona zany aza de mifanalabaraka rabeza fanalabaraka hoana raha matoty enao ve ny ray aman-dren'ireo ankizy soram-panambadiana de lozanao iandry any masaka fotsiny aza de la nienatra ka ny rafozan-janakavo no anehoana fahazo tokoa manasa niaty an-dakanina mihitsy fa tena azonao atoka ve fa amin'ny heriny anio fisoratam-panambadiany zanakao aloha fay mariny tena fay angamba ho jereko melo eny amin'ngamera mihitsy izy io ka zao maty tsy ao indray ny anarandry zareo esy rabeza sy ny adedany mety mihitsy zany de tonga de resao melonga amera fa hanambady ny zanakao marena ianao ry terezy mariny zaniko alefa korery any amin'ny komina any ianao fa reborebe eo any saiko ka mariny zaniko marina hony fa hony tokoa aloha rabeza ahoana sy ahoana moa zany ny fizotra amin'ny programa amin'io zao manaraka fotsiny ianao de miaino tsara de zay aleo rabeza no hitariky sy rabezy ahoana tokoa no tokony ho fizotra ny fisoratam-panambadiana eto amintsika eto Madagasikara tsy ampiandriranao zahay fa andao renesintsika vetrany ny mahakasika izany teo amin'ny micro namana Rila miarabantsika rehetra tafaraka ato anatin'izao fandarana miresaka ny fiainana sy ny lalàna izao tafiditra ao anatin'ny fiainana ny fisoratam-panambadiana miaraka amintsika eto an-trany ny mpisolo vava Ravelson Mbolatiana hiresaka sy amelabelatra mikasika izany fisoratam-panambadiana izany izy inona no tsara ho fantatry ny mpiaino mahakasika izany raha matoa mpisolo vava tahaka izao indray azy no tokony ho fisotry ny fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana ny zavatra voalohany tokony ho eritreretina rehefa hisoram-panambadiana zany dia famenoana ireo taratasy izay takiany lalàna mba hahafahana manatotosa ny fisoratam-panambadiana inona avy izay taratasy takiany lalàna izay rehefa hisoram-panambadiana ny taratasy voalohany ilaina rehefa hanambady dia ny kopy lava na ny taratasy nahaterahana izay latsaky ny enim-bolana ilaina koa ny fanamarinana mampitovo na certificat de célibat izay alaina eny anivon'ny vokotany ireo taratasy ireo dia aterina meloa eny amin'ny firaisana izay kasaina na tanterana ilay fisoratam-panambadiana rehefa vonona ireo taratasy voatitra any amin'ny firaisana dia ny any amin'ny firaisana ve zany tompoko ny manondro ny daty fisoratana sa iza ahoana ny tokony atao manaraka an'izay rehefa tonga ny andro izay nosafidian'ny mpanambady dia tanterahina ny fankalazana ny fisoratam-panambadiana eo anatrehan'ny ben'ny tanàna eny anivon'ny firaisana miaraka amin'ny vavolombelona roa izay feno 2 taonany miakatra vakiana tsara eo anatrehan'ny vavolombelona ny volavola taratasy izay hosoniaviny rotota mirakitra ny soram-piankonana amarinina tsara babe maso raha tsy misy diso ny mombamomba ny mpivady rehetra izay reketina ao anatin'ny volavolan'ny taratasy io ao anatin'izany ny anarana ny tsipelina daty naterahana ny toerana naterahana sy ny sisa amarinina eo ihany koa ny firazana n'ilay mpanambady
Raha ohatra ka misy tsy ampitoana ny mpanambady dia takiany ny ben'ny tanàna ny fahazon-dalana avy amin'ny fitsarana ary vakiana amin'ny mpabe-maso ihany koa. Lazaina mpabe-maso eo ihany koa raha nisafidy lalàna fifampifehezam-pivady manokana ny rotonta na koa nanao contrat de mariage. Ya, ny amin'le lalàna hifampifehezam-pivady raha matompo solovava tsy maintsy le mizara sasaka ve sa misy fizarana hafa ihany koa? Marina moa fa ny régime matrimonial na hoe ny lalàna hifampifehezam-pivady izay manan-kery eto amintsika amin'izao fotoana izao dia ny zaramira. Afaka misafidy nefa ny mpanambady hoe tsy hanaraka an'io lalàna manan-kery io hoe zaramira zany ny régime matrimonial arahana, fa ohatra hoe nisafidy izy ireo nijanona amin'ny kitay telo an-dalana izay lalàna efa taloha na koa hoe nanao contrat de mariage manokana mihitsy. Mbola ho velabelantsika misimisy kokoa moa mikasika an'io régime matrimonial io aoriana kely eo, fa toizako aloha ny momba ny fankalazana ny mariage na ny hoe fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Rehefa vita daholo ary ny fanamarinana sy ny famakiana mombamomba amin'ny soratra dia raketina ny soratra ny fifaneken'ny rotonta ary ambara fa mpivady ara-dalàna manomboka ny daty andraisana izany fifanekena izany ilay lehilahy sy ilay vehivavy. Raha araka ny lalàna tompoko, tsy maintsy any amin'ny firaisana ihany ve no anatanterahana ny fisoratam-panambadiana vao manan-kery le fisoratam-panambadiana? Volazako teo aloha teo moa fa eny anivon'ny firaisana no anatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Raha toa kosa nefa misy antony goavana, antony grave, tsy ahafahan'ny mpanambady mandeha eny anivon'ny firaisana dia afaka mangataka ny ben'ny tanàna, mangataka zany eny anivon'ny fitsarana alalana ahafahany mandeha eny amin'ny toerana misy le mpanambady izay tsy afaka. Ya, afaka manome ohatra amin'izay antony goavana izay ve ianao tompoko? Ohatra goavana, ohatra grave izay mety tsy ahafahan'ny olona anankiray mandeha eny amin'ny firaisana, ohatra hoe antitra be le mpanambady na ohatra misy fahasembanana le mpanambady ka tsy afaka mandeha mikisaka makeny amin'ny firaisana. Raha toa indray ka misy antony sady goavana ny maika, ohatra hoe efa ho faty mihitsy ilay olona hanambady, dia tsy mila an'izay alalana alaina eny amin'ny fitsarana izay ny ben'ny tanàna dia efa afaka mifindra toerana makeny amin'ny misy an'ilay olona hanambady. Fomba iray hafa ihany koa izay azo raisina ary ara-dalàna tsara ho fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana dia ny mariazy nentim-paharazana, izany hoe araka ny fomba amam-panao izay misy eo an-toerana. Eto Madagasikara moa isika dia be dia be ny fomba nentim-paharazana arakaraka ny faritra izay misy. Amin'izay fomba nentim-paharazana izay raha matompo solovava, amaraparana ny resadresaka tsika, izany hoe tsy any amin'ny firaisana izany izy ireo, tsy misy ben'ny tanàna ihany koa, dia ahoana no mampanan-kery an'ilay fisoratam-panambadiana? Ny sefo-bokotany no manatrika sy mitanàn-tsoratra ilay lanonana fampakaram-bady amin'ny daty sy ora izay voatendrin'ny fianakaviana ary eny anivon'ny toerana misy ilay lanonana. Mialohan'izay lanonana atao izay dia manambara amin'ny rotonta ny lehilahy sy vehivavy anankiray ny sefo-bokotany fa voarara ny manambady anankiroa ary mahavoasazy. Ao anatin'ny fitanànan-tsoratra na ny PV izay ataon'ny sefo-bokotany dia misy ny daty anatanterahana ilay fanambadiana, ny anarana sy ny mombamomban'ny mpivady rehetra, ny anaran'ny vavolombelona, ny taona sy ny fonenan'ireo vavolombelona ireo, ny firazanan'ny mpivady, ny régime matrimonial izay nisafidian'ny mpivady ary ny fifaneken'ny mpivady araky ny fomban-drazana. Rehefa izany dia soniavin'ny mpanambady sy ny sefo-bokotany ary ny vavolombelona ilay PV na ilay fitanànan-tsoratra izany, ka ao anatin'ny 12 andro aorian'io lanonana io dia tokony aterin'ny sefo-bokotany eny amin'ny firaisana
io PV io, ary ny ben'ny tanàna dia manoratra na mandrakitra ilay PV ao anatin'ny boky ny soram-piangonana eny anivon'ny firaisana. Mankasitraka indrindra tompoko. Antenaina fa nanampy fahalalana betsaka ho antsika sy izay tokony atao manoloana ny lalàna misy eto Madagasikara, ireo tsara ho fantatra no resahana teto. Isaorana indrindra Ramatora Velson Mbolatina, mpisolo vava ao amin'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara, ny resaka mahakasika ny lalàna velona eto Madagasikara sy ny fiainantsika ao anatin'izany. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny AWR. Andriamanitra ne hita sy ampitombo hatrany ny fahalalantsika sy ny fahendrentsika. Mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Rija malala. Andao yalana zalaye nireakititaniti fiainandratsy ty veno atao ataman sodokandreo filiban. Andao yalana zalaye ne ovainindray ny famindra reo zavatra hitatsy nety talo ho avao zina atao miry. Andao yalana zalaye nireakititanity fiainandratsy ty veno atao ataman sodokandreo filiban. Andao yalana zalaye de ovainindray ny famindra reo zavatra hitatsy nety talo ho avao zina atao miry. Andao zalaye reo ratsy fanao ndao yalana. Andao zalaye jibebaky any sauta. Andao zalaye fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatrao ka ny amparany vao itoma. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Andao yalana zalaye zay rehetra mety ho faratsina ka ny ora fifosafosana talo hitorina anaovanaso. Ny androm-piaina amintsika rehetra eo avaozina tsisy febe kisika talo izay feno aleme ho pitory afapaonje. Andao zalaye hitariky izay tsy ao ambala. Andao zalaye mivonona malaky sauta. Andao zalaye miakamona roa iala aza mangataka ny ambitsola fa any no andro fiova. Andao zalaye reo ratsy fanao ndao yalana. Andao zalaye ibebaky any sauta. Andao zalaye
fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantso tsy ho fantatraoka ny amparany vao itoma AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana fifaliana lalandava no iarahanay aminao mpiainao jaina izay manahaka ty fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity mirary ianao andray sosy fitahina eo mpanarany izany eo amin'ny vata fandraisam-peo moa samma manolotra ny fandarana kosa Yolande Ratsurmanana. Rehefa miresaka zava-mahadomely isika dia inona ny tonga avatrany ao an-tsaina? Ny paraky, sigara, toka, rongony ary marina tokoa izany voalaza izany. Ireo voatanisa ireo dia mamely ny ati-doha ary manimba ny ao anatin'ny loha ka manjary domelina, simba ny saina mampanahy ary miteraka dépendance hoy ny vazaha, izany hoe zahadratsy dia tsy afaka intsony fa mitady foana, koa ny mpimamy ohatra dia te hisotro foana, ny mpifoka sigara dia te hifoka lalandava. Fa misy zava-mahadomelina izay azo lazaina hoe vaovao ihany izay mety tsy ampoizitsika. Mialohan'ny hidirana amin'izany loha hevitra izany dia hiara-mivavaka aloha isika. Tompo Andriamanitra io mangataka ny fanatrehanao izay amin'izao fotoana izao. Betsaka tokoa ireo zava-mahadomelina izay alefa ny fahavalo mba hamitahana ny olona. Mangataka izay amin'ity anio ity mba hanazavanao ny sainay fa indraindray dia tsy fantatray koa izay mahasoa anay. Tario izao fotoana izao raha io manatre fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Steve Jobs dia olo malaza teratany Amerikanina nahita fivoarana be dia be teo amin'ny lafin'ny teknôlôjia toy ny namoronana ny ordinateur personnel, ny baladeur numérique, ny smartphone, ny tablette tactile ary koa mpiara-namorona ny orinasa Apple sady tale generalin'izany orinasa izany izay tsoviana amin'ny maro. Rehefa nanontaniana nefa inga Steve hoe ahoana mba eritreritry ny zanakao mikasika ny iPhone, fatatsika moa fa finday faran'izay malaza sady lafo vidy ny iPhone ary fandrombahany maro. Dia izao no navalinga Steve Jobs hoe tsy mampiasa an'ireny ny zanakay, tsy avelanay mampiasa an'ireny ny kizy. Efitra angambo ianao hoe mba hafafa koa izany valiteny izany. Ny zanany indray ve no tsy omeny iPhone nefa izy sady namorona no mivarotra? Misy sekoly anankiray any akaikin'ny San Francisco any Amerika io. Sekoly Woodford no anarany, izay saiky tsy mampiasa teknôlôjia firy, tsy mampiasa ordinateur na iPhone na iPad. Ary araka ny fantatra nefa dia 570 ray aman-dreny mpianatra ao dia olona ambony miasa amin'ny orinasa momba ny teknôlôjia avokoa. Dia mampanontany tena hoe fa nahoana ireo namorona sy miasa amin'ny teknôlôjia no tsy mampirisika ny zanany hampiasa izany. Misy tantara iray ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Samuel voalohany 1:12 milaza fa indray andro dia niran'Andriamanitra i Samuel mpaminany ho any amin'ny Jese hanositra ny mpanjakan'Israely vaovao. Rehefa tonga tany Samuel dia nahita tovolahy 7, azo lazaina hoe sady tavo ny volony, izay azo heverina koa mety hanana endrikendrika mpanjaka. Kanefa tsy ireo no nofidian'Andriamanitra, tsy arak'izay no heverin'ny Samuel velively. Andengefa kitsika amin'ny Samuel 1:12-17. Samuel 1:12-17. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuel, aza mijery ny tarehany na ny ahavo ny tsanganany, fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ny toy ny tantara ao amin'ny Samuel 1:12 dia milaza fa i Davida no nofidian'Andriamanitra ho mpanjaka.
fa inona moa no mety hahatonga ny davida aomby kokoa no ireo zokiny eo amin'ny fitondrana? Ny baiboly dia manambara fa nandany ny ankamaroany fotoanany teo anivon'ny zavaboary davida mikarakara ny ondriny ary fantatra koa fa nahay zava-maneno sy namorikira fiderana izy. Raha namorona ny olombelona mantsy Andriamanitra tany Edena dia voalaza ao amin'ny Genesis 1:7 ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsah ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka aminy hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Mazava ny voalaza amin'ny baiboly fa natao hiaina eo anivon'ny zavaboarin'Andriamanitra ny olombelona. Ny olombelona kosa nefa tsy nionina tamin'izay fa niezaka namorona zavatra, namorona fitaovana isan-karazany, teknôlôjia matanjaka izay nioheveriny fa hapetin'ny fiainany sy hahamora ny fifandraisany. Inona nefa ny maharatsy ireo heverina hoe fivoarana ireo, indrindra fa ny ordinateur, téléphone portable, iPad izay fitaovana mampiasa écran sy mampiasa ny teknôlôjia moderne araka ny fahalalantsika azy. Nicolas Cardaras, expert en dépendance, zany hoe manam-pahaizana amin'ny zavatra madomelona ny miteraka fahazaran-dratsy tahaka ny hoe drogue, héroïne, dia milaza fa moramora kokoa ny mampiala ny olona amin'ny drogue sy ny zava-madomelona noho ny mampiala azy amin'ny fampiasana telefona, écran isan-karazany rehefa tena latsaka lalina amin'ny io ilay olona. Hazavainy fa manimba ny fitombon'ny ati-doha ho an'ny ankizy sy ny tanora ny fampiasana écran isan-karazany ary tena mahadomelona tokoa mihoatra noho ny drogue azy. Raha efa ray aman-dreny ianao na mety ho ray aman-dreny indray androany, tokony anaitranao io fanambarany Cardaras io fa ny zavatra ataonao izao dia isy fiantraikany amin'ny taranaka ho avy. Milaza koa Cardaras fa misy fandalinana momba ny finanana drogue na rongony sy ny fampiasana be ny écran dia samy manimba ny cortex frontal, zany hoe ny ati-doha tandrifin'ny androna izany. Koa ny fampiasana jeux vidéo dia mamely mafy kokoa noho ny écran tsotra. Io cortex frontal io koa ka rehefa misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina dia tsy afaka mieritreritra malalaka intsony ilay olona fa efa donto dia lasa manaonao foana. Ny baiboly io dia miresaka matetika momba ny andrina. Ohatra, voalaza fa mametraka tompo-kase eo amin'ny andrin'Andriamanitra. Avy eo amin'ny andrina na ny lobe frontal mantsy no mivoaka ny fahaiza-manao, ny eritreritra, ny fahaizana mandanjalanja, ny fahendrena ary manome ny toetra izany. Misy kristianina iray, Ellen White no anarany, ny teny hoe ny vahoakan'Andriamanitra tsirairay avy dia andray marika eo amin'ny andriny. Tsy marika hita maso anefa io fa fiainana andavanandro araka ny fahamarinana eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-panahy ary ahatonga azy tsy ala amin'izany. Koa manoloana izao toe-javatra iainantsika izao, azo lazaina fa efa mianaka ny fampiasana ny teknôlôjia misy écran izay sady manapotika ny maso, manapotika ny saina, tsy mampandroso fa mitondra any amin'ny fahaverizana mihitsy aza raha tsy hay ny mametra izany. Inona ny fanapahan-kevitra azonao raisina? Mbola ho tohizana ihany ve ny fampiasana tsy misy fetra ny teknôlôjia sa aka fanapahan-kevitra ianao ampiaina izany ary iverina amin'ny fomba fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny mandany fotoana bebe kokoa amin'ny mahasoa vao ny mahafinaritra. Hoa andeha hivavaka hitalao isika fa araka ny voalaza teo dia mety ho sarotra tokoa ny fanatanterahana izany fanapahan-kevitra izany. Kanefa ny baiboly dia milaza ao Matthieu 7:20, Matthieu 7:20 ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ho tanteraka amiko, ho tanteraka aminao ane izany. Amen. Mbola hivavaka isika. Raina izay any an-danitro,
misaotra noho ny fampianarana izay noraisinay tamin'ity androany ity. Efa mandeha ho azy aminay ny mampiasa fitaovana misy écran, telefona na ordinateur isan-karazany. Ampio izahay mba hay fetena amin'ny fampiasana ireny fitaovana ireny, mba tsy ho andevoziny ireny izahay fa fitaovana fanasoavana kosa no ampiasainay azy. Ampio izahay mba hitahiry ny tsido-tsaina izay nomenao anay. Ilikolokolo izany ka afaka hiaina araka ny sitraponao, anana fahendrena sy fahalalana amakivaky ity fiainana ity, ary ampita amin'ireo faramandimby raha mbola tsy miverina Jesosy ny fiainan'ny lanitra izay tokony handramanay sahady ity. Misaotra raha eo fa mamaly vavaka ianao satria tononinay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Radio feo fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. dia fifaliana ao anaindray ny mandray tanana anao amin'ny alalan'ity fandarana ho an'ny fianakaviana ity. Miaraka aminao eto ny namanao Ilion Andriamitanjo. Efa nisy fotoana izay niresahantsika mikasika ny mahasarobidy ny fotoana voatokana iarahan'ny mpianakavy. Amin'izao fotoana mahabetsaka ny rotoroto izao noho ny fahasairanana samihafa dia miavitsy ny fotoana iarahan'ny mpianakavy, indrindra moa fa ny fotoana izay hanovozana hery avy amin'Andriamanitra iarahana maraintsy hariva. Eto dia tianay ny manentana ny isam-pianakaviana mba tsy hanao tsirambina an'izay fotoana manokana hiarahana amin'Andriamanitra, hanaovana fotoam-pivavahana fohy, hiantsoana ny anaran'Andriamanitra izay isa maraina isan-kariva, angatahana fanampiana, hisaorana an'Andriamanitra noho ireo zavatra rehetra izay natao nandritra ny andro ihany koa, angatahana famelan-keloka noho ny zavatra tsy nety natao, angatahana fiarovana. Izany rehetra izany dia sarobidy tokoa ho an'ny fianakaviana amin'izao andro sarotra sy ratsy izao. Anisan'ny zavatra anankiray mampiray fo ny fianakaviana ny fananana fotoana iarahana. Fotoana iarahana mivavaka, fotoana iarahana manao raharaha, fotoana iarahana misakafo, fotoana iarahana milalao, fotoana iarahana mitsangatsangana sy ny sisa. Mampiray fo ny fianakaviana ny fotoana tahakan'izany. Ary rehefa ny fo ny tafatambatra dia mora ny mampita ny tiana ampitaina. Na milafininna na milafininna eo amin'ny fifandraisana amin'ny maha-olona dia mipetraka foana zay. Rehefa ny fo no tafatambatra dia mora ny mampita ny tiana ampitaina, indrindra fa ny fanabiazana ao an-tokantrano. Ny firaisampoa dia lakile anankiray mamoa varavarana sarotra voana maro. Anisan'ny zavatra anankiray manahirana ny mahazo ny fon'ny ankizy rehefa mitombotaona izy. Kanefa tsy sarotra izany raha toka efa mifandray-po tamin'ny ray aman-dreniny izy hatrany amin'ny fahazazany. Ny mamboraka ny tsy ambaratelo amin'ny ray aman-dreny, ny fifampatokisana ao an-tokantrano, zany dia vokatry ny fahaizany ray aman-dreny mametraka an'izay hoe fifandraisana ampo, ampahatsora-po amin'ny zanany izay. Ary tsy sarotra ny mametraka an'izay hatrany amin'ny fahazazany. Ny ten'Andriamanitra dia mametraka foana hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Na zavatra ratsy, na zavatra tsara na nazaranao azy dia mipetraka iny. Tianao ary ve ny mametraka fahatserovana tsara tsy mety maty ao amin'ny zanakao na rehefa antitra azy izy? Tsotra
tsotra ny vahaolana raha mbola kely izy ao amin'ny fotoana mbola mahazaza azy eo amin'ny fahatanorany manokana fotoana ilalovana miaraka amin'ny zanakao. Fomba anankiray ahafahanao mametraka fahatserovana tsy mety maty ao an-tsaina izany. Ary maro ireo ray aman-dreny izay efa nanao izany fijoroano vavolombelona izany. Ny renim-pianakaviana anankiray dia ny tantara tahaka an'izao. Mbola tadidiko tsara hatramin'izao izy nahitako saribakoly anankiray, lohany sisa tamin'ilay saribakoly ny tavela. Dia nalaiko ilay lohana saribakoly tsara tare dia nomeko amin'ny mama. Tsy sarotiny mama fa nataony dia nanaovany vatana tamin'ny alalana rovodamba dia nanaovany akanjo tsara tare ilay saribakoly. Dia nanjary sady nanana vatana nisy lohan'ilay saribakoly ary nisy akanjo tsara tare. Efa nanana saribakoly ihany fa tsy adiniko mihitsy ty saribakoly izay namboariny neny ity. Na dia efa antitra aza. Hoy ndraiky kosa ny renim-pianakaviana anankiray mijoro vavolombelona mikasika izay zavatra tena tsarony ny arahany tamin'ny ray aman-dreny ny vonikely. Ny zavatra tena tsaroko izy dia ny arahanay mianaka nanao tsindrindrina tamin'ny ravikazo sy ny voninkazo. Ny ravikazo no nataonay fanaka tamin'izany fotoana izany ary voninkazo no natao olona. Tena tsy adiniko mihitsy izay fotoana izay izy. Misy koa ray mpianakaviana izay nanao fijoroano vavolombelona mikasika izay zavatra tena tsarony mihitsy nataon'ny dadany fony izy mbola kely. Ity ray mpianakaviana ity dia tonga mpanamory fiaramanidina taty aoriana. Ary ny zavatra lazainy fa sarotra kosehina indrindra ao an-tsainy dia ny fipetrahany teo amin'ny tongotry ny dadany fony izy mbola kely. Ary ny namelan'ny dadany nanatsotra ny ranjony mba ahafahany ty zanany ity mampiakatra sy mampidina eo amin'iny ranjony iny ny roplanina kely izay nilaloviny tamin'izany fotoana izany. Ary izay angamba hoy izy no efa fambara tamiko fa olona ivezivezy matetika amin'ny fiaramanidina aho ary mpanamory fiaramanidina mihitsy aty aoriana. Santionany ihany ireo nilazaina taminao reny fa maro ireo ray aman-dreny, ireo zoky izay raha nytaninao dia manana zavatra izay tsy mety maty ao an-tsainy mihitsy. Zavatra tsara ny arahany tamin'ny ray aman-dreniny. Ekena fa mety ho betsaka ihany koa ny zavatra ratsy. Fa ny tiana ametrahana tsindrom-peo eto dia izao: manokana fotoana iarahana amin'ny zanakao. Takan'izany koa ny fiarahana mianatra amin'ny zanakao. Mampahery azy zany ary mampitombo ny fifankatiavana aminao sy ny zanakao. Ary tsy vitan'izany fa hitombo aza ny fanajany anao, ampirehire azy any aoriana any izay zavatra rehetra niarahany taminao. Inona fa misy lesona mba azontsika raisina tao anatin'izay dinidinika foy izay. Manomboka izao ary dia araroto ny fotoana rehetra ahafahanao miaraka milalao amin'ny zanakao, miaraka mivavaka amin'ny zanakao, miara-mitsangatsangana amin'ny zanakao, miara-misakafo amin'ny zanakao, miara-mianatra koa angamba amin'ny zanakao. Fa ireny dia ampitombo ny firaisampo izay mety tsy ho azonao mihitsy amin'ny fomba hafa amin'ny zanakao. Ary izany dia anamora ny fampitana fanabiazana, anamora ny fifanakalozana eo aminao sy ny zanakao. Ary na izay zavatra everiny fa saripady sy mahamenatra indrindra aza dia ho aborany aminao satria mifandray am-po aminao izy. Dia izay indray no namarana ny fiarahantsika teto androany. Manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray ny namanao Ilion Andriamitanjo. AWR
tarika Jacqueline. AWR téléphone 034 06 797 62. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Mamarana ny fiarah-mianatra ny loha hevitra mahakasika ny fanasana antsika, fampianarana antsika hiaina araka ny lalàna isika amin'ny ity anio ity. Betsaka ny lesona voaraintsika kanefa ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainana no tena mitondra fiainana fa tsy ny fahalalàna ra-tsaina fotsiny izay tsy miteraka fa tsy resabe. Tsy mitondra ninina ho antsika ny fahalalàna fotsiny fa ny fiainana amin'izay fantatra no hitondra famonjena. Misy ny andininy izay ny fantenana ho atao tsy anjery ho averintsika vetivety aiza misy azy. Exodosy 20:20 andininy 2:20 sy ny 7:20 tsy zay? Andao irana mamerina ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely. Ianao efa nahita fa tany an-danitra nitenenako taminareo, ko aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Lalàna velona soratany tanan'Andriamanitra tamin'ny tanany, tamin'ny vatolampy izany ary tsy miova mandrakizay tahaka an'Andriamanitra. Aza manan'Andriamanitra hafa fa tsy izao ihany. Izay tena zanak'Andriamanitra marina rehetra dia ho sarotiny amin'ny fanazana an'izany didy velona izany. Andriamanitra dia nametraka fomba izay ahafahana mamonjy ny olona, ahafahana manome famelan-keloka tsotra teo anivon'ny zanany. Rehefa mangalatra na mamono olona aza, mijangajanga sy ny sisa ny olona,
mandika andreo 10 ireo dia asaina manatitra ondry de miakeloka eo anatreny mpisorona de mahazo famelan-keloka feno. Mahazo famelan-keloka trano fa ny sazy manokana azo ny zanak'Israely de tena farany mafy rehefa manompo sampy. Zany hoe mampivady ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny sampy na amin'ny andriamanin-kafa. Tena mahatonga ny zanak'Israely azo sazy manokana zany. Aveo vao mibabababa moa zanak'Israely vao mandray famelan-keloka indray rehefa mangataka famelan-keloka. Ka ity fampivadiana an'Andriamanitra amin'ny andriamanin-kafa ity, fanompoana an'Andriamanitra miaraka amin'ny andriamanin-kafa, tena tsy mety amin'ny mihitsy fa tena raha jerentsika ny voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia navelan'Andriamanitra ho babo ny zanak'Israely rehefa tratra an'izany. Faizan'ireo fahavalony tena mafy de mafy ny famaizana omen'Andriamanitra vokatry ny fanompoana andriamanin-kafa ho fanampin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ilay namorona sy namonjy antsika. Tsy eken'Andriamanitra mihitsy zany. Tian'Andriamanitra ny avahany vahoakany amin'ireo firenena manodidina azy. Ary tia ny ahorona ho fikambanany mpino feno fanolorantena izay nandeha eo amin'ny fitariany sy ny fahefany ny zanany rehetra. Ilefitra eo ambanin'ny fitsipika napetraka izay nosoratany tanany. Tamin'ny andro taloha dia nisy mpitsara nitendrena teo anivon'ny zanak'Israely iandraikitra ny fampiarana ny lalàna ary ny mpisorona ny voatendry ampianatra an'izany. Tsy maintsy nidina tetỳ anefa Jesosy, ilay fananomehany zany azy ireo tany Sinai. Tsy maintsy nidina tonga olombelona Jesosy mba hampianatra ny tena hevitra ireny fitsipika izay nomeny ireny, satria tena nody isoin'ny olombelona, nody isoin'ny mpampiana-dalàna, ny mpitondra fivavahana tanteraka, ny hevitra ireny lalàna ireny dia lasa ny famadika mihitsy aza ny marina sy ny diso. Zavatra mety hitranga amin'ny fiainantsika koa zany amin'izao fotoana izao eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Samy mandiny tena tafiditra be loatra eo amin'ny fivavahantsika ny maolona, ny tombontsoa maolona dia manjary hovaina hatramin'ny fahamarinana, dia manjary ny tsy rariny lasa rariny, ny rariny lasa tsy rariny, ka tonga ny fotoana hiverenana manontolo amin'izay tena tian'Andriamanitra nanehoana azy amin'ny fitsipika izay nomeny. Ho fanampin'izay fa ny anarantsika hatramin'izay dia asaintsika hamaky ny voalaza ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany, takila 4:700 ka hatrany amin'ny 1:300. Takila 4:700 ka hatramin'ny 1:300 zany. Mitondra ny lohahevitra hoe ny namakina ny lalàna tao Sinai. Manampy antsika amin'ny fahatakarana bebe koa ny lesona izay ny anarany zany. Isika moa mbola eo amin'ny faritany fahavalo, eto amin'ny tany pahavalo misy antsika. Lasa tany pahavalo izy ity satria isika olombelona ny safidy an'izany. Lasa miaina vokatra zany. Dia tsy mahagaga raha maratra isika eto mbola tratra ny tsirariny isika eto vokatry ny hafetsena sy ny fitaka izay iaina ny akamaroan'ny olona. Iza amintsika moa no tsy efa nahatsapa fanaintainana, fangiry firiana, fahoriana vokatry ny fahotana sy mbola maheto amin'izao tontolo izao antsika. Ary indrisy fa anisan'ny fiainana zany, lasa ampahany eo amin'ny fiainantsika zany, kanefa omen'Andriamanitra hery koa isika hiatrehana an'izany. Ataony mivadika miara-miasa soa antsika azy zany ambolena toetra tsara ao amintsika. Atsapahantsika koa zany fa tsy lanitra ny ety tany ity, ary tena ratsy ny vokatry ny fahotana. Tsy paradisa eto, namezaka aza Satana manao izay ahatonga n'ireo mpanaraka azy ho toy ny hoe any paradisa, kanefa endrika ivelany fotsiny zany. Mbola eo ny fahafatesana, mbola eo ny aretina, mbola eo ny olana mahatsiravina izay tsy tratra ny saintsika aza miatra amin'ireo mpanaraka ny Satana. Misy teny izay hovakitsika ao amin'ny hery mifanandrina, takila 7:500. Hery mifanandrina
heno tsarany handefa fanampiana amin'ny fotoana ilayntsika izany indrindra ilay mpamonjy sarobidy. Zany ny fampanantenana omen'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ilana azy indrindra dia handefa fanampiana manokana izy. Dia toy izantsika ny dia tongony no efa nanamasina ny lalana nakany an-danitra. Ny tsilo tsirairay izay nandratra ny tongontsika dia efa nandratra ny tongony ihany koa. Ny anjara azo fijaliana rehetra asaina iantsoroantsika dia efa nentiny talohantsika. Dia avelan'ny tompo isy ny ady izay atrehantsika mba hanomana ny fanahintsika ho amin'ny fiadanana. Ohatra ny hafahafa mandray an'izany satria nahoana? Rehefa olona zatra miatrika ady miaraka aminy isika dia lasa mivadika hiara-iasa soantsika izany. Mahatonga ny toetrantsika ho tsara izany ary hatonga antsika hanana le tena fiadanana tadiavina dia fiadanana anaty fiadanam-po. Dia toy izantsika fizahan-toetra mahamay ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ny andro fahoriana. Nefa io ny fotoana tokony hiandrandrany tena mpino tsirairay ka ahitany amin'ny alalan'ny finoana ny avany teny fikasana manodidina azy. Tsarovy mandrakariva ireny teny fampanantenana omen'Andriamanitra iteny. Satana dia miezaka mafy mba tsy ahitantsika afa-tsy ny lafy ratsiny rehefa mitranga ny fisedrana izay avelan'Andriamanitra ho lalofantsika. Aoka tsy ho adino izay. Ilaintsika ny mianatra fa ny zavatra rehetra avelan'Andriamanitra mandalo ny fiainantsika dia ataony havadiny hiara-iasa soantsika foana. Satana mieritreritra fa fandresena lehibe ho azy engeny na hafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Taoriana kelin'izay fotsiny voahitany fa hay faharesena tanteraka ho azy. Andriamanitra dia mamadika ny zavatra rehetra izay iverintsika fa ho faharesena teo amin'ny fiainantsika. Avadiny ho lasa fandresena lehibe ireny satria ataony miara-miasa soa ny toetrantsika afatsika mifeny ho avy amin'ny mpahendrena sy amin'ny mpahamarinana. Misy lesona tian'Andriamanitra ianarantsika rehefa mandalo amintsika ny fisedrana dia ireny lesona ireny no aoka ho jerentsika fa tsy le olana izay avela hitranga. Isaky misy olana mitranga izany na avy amintsika izany na avy amin'ny hafa. Raha avy amintsika mangatafa famela-keloka, raha avy amin'ny hafa dia mamela heloka koa sika araka ny lesona izay nianarantsika. Fa izao ny lesona tian'Andriamanitra ianarana no aoka ho jerenaingana satria avelany andalo izany, fisedrana ihany izany. Misy fianarana tiany ianarana fotsiny ao anatin'izany. Aza mifantoka amin'ilay lafy ratsiny fa mifantoha amin'ilay lafy tsarany dia ny fandraisana ny lesona tian'Andriamanitra ianarantsika. Be dehibe ny toetra tsara izay sarotra amintsika ingeny manana azy raha tsy mianatra makana izany sika rehefa mandalo amintsika ireny fisedrana ireny eo amin'ny fiainantsika. Ataovy miara-miasa soanao izany ny fandalovana amin'ireny. Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika mianatra tamin'ity anio ity anjarantsika ny mifanakalo-hevitra amin'ireo fanontaniana mifanakaloza-kevitra voalaza ao anatin'ny lesona miainga avy amin'ny lesona ny anarantsika. Ny tompony ampahiratra ny masontsika hampafantatra antsika ny hevitry ny fahamarinana voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Manao mandra-peona manaraka indray tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR